Voici, entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy ravana. Ry Andriamanitra raisanaka fanamaso midera sy mankalaza mivoninahitra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia venona ny trampamijena tratra izao taona vaovao 2024 izao. Ino tokoa Jesosy no nitantana sy ny vimbina anay, ianao no miamboninahitra. Ary no le fahazavana zao tontolo izao izay mitantana anay koa ho tonga fahazavana dia raina sy ankasitrana indrindra. Ankehitriny izay mangataka ny famindrampo avy aminao satria sy tanteraka. Ko diovy amin'ny ranao sarobidy Jesosy mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary dia hatreo feno izay araka ny habeny famindramponao mba ho voninahitra ao izao fotoana izao. Misaotra Jesosy mana. Anao miderina ato anao voninahitra ary tompony sy mpantsaka ny mpantsaka. Fa aminay kosa ny fitaina manambiampy. Misaotra ray malalo no ny herin'ny fanahy masina. Alleluia. Amen. Mbola ampitombony amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana mba ampiadalina avy amin'Andriamanitra raintsika. Jesosy tombo ara ny famparaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ampifaliana no afahana miarabantsika tratra izao taona vaovao 2024 izao. Inganen'ny Tompo Jesosy tantanantsika mandrakariva ka hanomentsika ny sosiny tsara mandritra izao taona izao, indrindra hanomea ilay fanahy masina mba azontsika mankatoa sy manatanteraka ny sitrapony amin'ny lafiny rehetra. Afatry ny Tompo amin'ity taona 2024 ity. Ry avana ny fanahy masina dia maneho ny afatry ny Tompo tahaka ny ranomandry na ny la neige zany sy toy ny fiotsahany tany tsy azo sakanana. Eny tokoa isy vaovao hanozongozona izao tontolo izao ka ahariary ny eloka be vava ny tanterahan'ireo izay sy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'izay ka mihefitra ny tenany fa tsy ho tratra novinanoviana. Taona ny fahamarinana ny taona 2024 araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 12:12. Hoy Jesosy fa tsy misy nafenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Ny taona 2024 koa dia taonanao. Inona no tianao? Inona no masaka ao am-ponao? Hoy ny Lioka 12:12. Inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Taona tena vaovao, taona hafa kely, tsy mbola nisy toa azy. Fa hoy Isaia 29:20 hoe aminaran'i Jesosy, fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko, ho haritra eo natrehako Jehova, dia toy izany ny aretany ny taranakareo sy ny anaranareo. Izany ravana dia mahafaly antsika ny mahatsiaro. Fa ty taona ity, izay omban'ny Tompony tanam-pahasoavana ka tonga antsika hibanjina ilay taona miaraka amin'i Jesosy ho taona ny fahamarinana, taona anehon'ny Tompony voninahitra ka anontaniana antsika tokoa izay tena tiantsika ary koa ny mahavaovao azy hafakely tsy mbola nisy hatrirairay. Tsisy intsony ny fitondram-panjakana ny Tompo araka ny fahafantatrareo ankehitriny. Mandra-panavaozana azy sy ho fianona indray miaraka amin'ireo olona, vehivavy sy lehilahy voafidin'i Jesosy. Anjaka mandritra ny fotoana kelikely ny korontana, fa avy amin'izany korontana izany ny voan'ny filaminana, fa izay ny didin'ny Tompo Jesosy. Izay toy ny fahavalo entina ampidirana ny lamina vaovao an'izao tontolo izao, antsoina amin'ny hoe nouvel ordre mondial, amin'ny famoronana korontana, dia ampiasaiko ny Tompo hanohitra azy izay namorona izany ihany. Miomana amin'izay antsoina hoe fipoahana lehibe, miorena tsara amin'ny finoana. Fantaro ny Tompo fa izaho n'Andriamanitra, ary efa eo an-tanako izany rehetra izany. Aza matahotra anaka fa tsy maintsy hozongozona ny zavatra alohan'ny iverenan'ny fitoniana. Miorena tsara, atrakao ny loha, tahaka ny azo terebita lehibe izay mamaka lalina ny fakany. Ny fakanareo dia ato amiko ny Tompo ary tsy angozohozo amin'izao zavatra efa ho avy izao ianareo. Mivavah dia hanampy ireo miaramila ny lanitra, antsointsika hoe anjely, satria maniraka anjely maro tokoa
mba hanampy ny zanako ny Tompo izay ampandova ny famonjena araka ny Hebreo toko voalohany ny andininy 4:20. Fa izany rehetra zany ny drafitro Jehova mitsahara amiko fa ny tena fitsarana dia tsy misy afa-tsy eo amiko irery andry. Taom-pahamarinana hoe ny taom-pahamarinana amin'ny Tompo dia tonga antsika ho vavolombelona ahitantsika ny saran'ilay ratsy fanahy hanatrika antsika ary ahita ihany koa isika ny fialana ireo izay tsy nibebaka. Mitika izany fa ho an'ireo ilay tsy mibebaka dia tsy maintsy miala eo amin'ny toerana izay nampindraketana azy izy. Hijoro vavolombelona ianao ny Tompo dia hitanao ny taom-pidinjana sy ny fiadanany fahamarinana, fiadanany marina. Vavolombelona sy ahita famantarana eny amin'ny lanitra ianareo izay tsy mbola nisy hatrizay teo amin'ny tantara ny zanak'olombelona. Hijoro vavolombelona ianareo ary ahita ny fiovan'ny lalàna ho vavolombelona fanonganana ireo fitondrana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hijoro vavolombelona ianao ary ahita olona maro izay hanolotra ny ainy ho an'i Jesosy Kristy. Hanatry maso sy ahita trangan-javatra mihoatra ny voajanahary tokoa ianao. Vavolombelona ianareo ny Tompo ka ahita ny voninahitra. 20 sy 20 ihany koa dia araka izany izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko 12:20 tsy misy takonao izay tsy hita na zava-mafina izay tsy ho fantatra. Fa ny taona 20 sy 20 ihany koa dia manambara amintsika fa taona antaninanao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ankehitriny lazaina ombienombeny ny hoe averina amin'ny voalohany antsoina amin'ilay teny anglisy hoe reset ny zavatra rehetra. Satana no mitondra izany fa Andriamanitra kosa dia maneho ny tsara sy ny marina eo amintsika. Mifanohitra amin'ny fisehoana ivelany izany, tsy voafehin'ireo olona sangany ratsy fanahy ety amin'izao tontolo izao. Ny fanahin'ny Babilona mantsy izay nanandevo ny vahoaka ary azo aseho amin'ny anarana hoe fanjakana lalina ambanin'ny tany dia hodohivina amin'ny firenena mifoha amin'ny fahamarinana na iza n'aiza misy azy. Ary koa ireo izay mitsangana amin'ny vahoaka miaro ny fahafahany. Hoy ny Joba 2:20 ny andininy 7:20, ny fanapa-kevitra no hamalinao fambiazana hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Ny 20 sy 20 eo amin'ny dictionnaire Hebreo dia milaza hoe Andriamanitra dia mazava. Ankehitriny ary ny mazava dia iray amin'ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Azo voninahitra bebe kokoa ny tany eo natrehan'ny zanak'Andriamanitra. Izany hoe noho ny fijorotsika vavolombelona dia isy ny voninahitran'Andriamanitra mirapiratra ety an-tany. Ho vavolombelona ianareo ny Tompo ka hita ny familany sy ny fiadanany marina. Vavolombelona sy ahita famantarana eny amin'ny lanitra ianao izay mbola tsy nitranga tokoa araka izany. Ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka tokoa mampatsiahy fa ho vavolombelona isika ka hita ny voninahitran'Andriamanitra. Mitoera ary eo amin'ny fahamarinana fa izay mitoetra amin'ny fahamarinana no anontanian'ny Tompo hoe inona no tianao ataoko aminao. Ary ihany koa ho taona izay hananantsika ihany koa fifaliana, fahasoavana ary ihany koa fahazavana mahatraitrika. Ilay Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ny mampatsiahy amintsika amin'ity andro ity fa tena vaovao izao taona izao, taona hafakely tsy mbola nisy toa azy miomana ary andrandrao lohanareo fa akaiky ny famonjenanareo ho ilay Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dera laza haja sy saotra ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry fa ho antsika kosa olony mpanompony ny fiadanana feno tanteraka anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay. Aleluia,
amen. Iombom-bavaka isika lavana. Jesosy malalo, taona ny fahamarinanao. Eny taonanay ihany koa, ary taona tena vaovao hafakely tsy mbola nisy toa azy. Izao taona 2024 dia avinay manomboka anio izao. Izany rehetra izany no ankasitranay anao, nomezany mboninahitra anao, ary ihany koa angatana indrindra ny tana mairinao mba hitantana anay Jesosy mandritra izao taona 2024 izao. Mpianaro izay hitoetra amin'ny fahamarinana, hiala milangy, hiala amin'izay rehetra tsy ankasitrahinao, ny oditra sasa, ary izao zavatra rehetra Jesosy izay tsy araka ny fahamarinanao, mba tonga na mpiara-miasa aminao eo amin'ny fanjakan'ny fahamarinana. Sambatra satria manontany tokoa ianao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Eny Jesosy, samy manana tokoa izay efa ao am-ponay izay tsirairay avy. Kangany izay afantatra tokoa izay tena tianay mifanaraka amin'ny sitraky ny fonao, mba handraisanay zava-baovao izay tsy mbola noforon'ny saina, tsy mbola ihany koa nolazaina akory dia antany kanefa fanomanao ho an'izay rehetra tianao. Ka sitrananao Jesosy Kristy tomponay, anao nderana janany voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Misaotra Jesosy manalo. Mandehana amin'ny fiadanany tompontsika, fa tsy miova Jesosy maro sy ny mandrakizay. Tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levina izy ary efa milorana antsika sady amin'ny taona ity izao mandrakizay. Ho azy reny voninahitra. Alleluia.